Izaho katolika vita batemy ka raha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagniny monseigneur teo igny? Ino koa mahidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao izy ke zegny atsika kristiany koa mba tompona ndraiky sy managna didy amin'ny raharaha politika e. Za koa ny tegna marigna efa empaka ndraiky politika ty. Aloha idagnotanentsika tsara izy ray aman-drentsika nivolagna izy teo igny fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny. Ny kristianina laïka sy ny politika, ny kristianina laïka sy ny politika. Fandaharagna raha anao eto amin'ny radio Fagniry miaraka amin'ny son excellence monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 8:30 aligny na 20h15 tompona ndraikitry sy mpanatontosa frère Yase Florio. Faly magnano mbalatsaratsika jiaby mpankafisy mpagnaraka sy tapaka ity radio mamitsika ty dia ny radio Fagniry 105.4 FM amin'izao fotoagna zao ty. Midrika amin'ny tapany faharoe amin'ny fandaharagna kristianiny laïka sy ny politika atsika amin'izao ka antenene fa liagna dia liagna atsika mianakavy amin'ny fagnarahagna sy fitandrignesagna anty resadresaka politiky iarahagna amin'ny ray aman-drentsika mon père évêque monseigneur Benjamin Marc Ramarson. Ke zegny koa monseigneur faly magnano mbalatsaranao tonga soa eto amin'ny plateau radio Fagniry ampianatra sy agnambara amin'ny kristianiny laïka ny mahazava-dehibe ny politiky eo amin'ny eglizy. Ke zay mo ny ela de asaigna atsika jiaby agnaraka sy anjoy hatramin'ny farany ity fandaharagna ity ka tsy saraka amin'ny radio Fagniry. Mbola manao mbola tsara asika jiaby ary ho an'izay rehetra afaka miaino any ity fandaharana ity araka ny famtinana natao tamin'ny farany teo ary de toizasika ny fanazavana zay ataosika mikasika ny politika lazaisika tamin'ny farany ary fa misavorovoro ny fiainam-pirenena ary ao anatin'izao fampilezakevitra izao dia maro ny hevitra mifamaofao ka anisan'izany ny famaritana ny politika efa very ary sy mifanaraka amin'ny tena heviny satria marina fa fitadiavana ny mpanao politika sy maintsy mikasaka ny fitondrana satria amin'ny alalan'izay fitondrana zay nazahoana fahefana atao inona nefa raha ny tena politika izy de fahefana anasoavana ny be sy ny maro kanefa araky ny zava-misy dia to sy mifanaraka amin'izay satria ny fitiavatena tadiavakarena no mahatonga manao politika zany hoe natao fitaovana azahoana an'izay zavatra katsaina zay ny politika ka izay indrindra no mahatonga ny maro zay sy sahy mirotsaka amin'ny politika fa indrindra ny kristianina izao anefa ny sara azo asongadina ary tena asongadina lehibe misy zava-dehibe ho an'ny eglizy ny politika sy ary indrindra sehatra anehoan'ny laïka ny finoany ny politika zany hoe ampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro ary iray ny eglizy ny vita batemy tsiraikiraiky anao politika ary zany indrindra nanaovako ansoavo eto tanterao ny adidisika ama citoyen asika ama malagasy manana ny josika sy maintsy manatanteraka ny josika de sinina izany fa ny mifidy manatenao fa efa samby efa nisoratra anarana amin'ny lisym-pifitianana isika ka irosaka tokoa ifidy ary anatanteraka ny adidisika josika izany ary ny zo sy misaraka amin'ny adidy ka zo no mifidy ary adidy no mifidy ka izay indrindra no mahatonga ny concile ao amin'ny constitution lalampanorenana Gaudium et Spes ny eglizy manoloana ny andro kehitriny ho indrindra ny ao amin'ny andininy 5:70 paragrafy voalohany azay ny eglizy ary ankatoaviny ny asan'ireo mendraikitry ny raharam-pirenena sy ny miantsoroka ny adidy momba izany io fanasoavana ny be sy ny maro
ka hitansika an'izany ary fa mampirisika tokoa ny eglizy. Zava-dehibe ho an'ny eglizy ny politika satria ny politika ho isika de ilay fikatsahana sy fiahina ny soiombona sy mahagagary raha nolazain'ny papa fa 140 ho fanehoam-pitiavana tena lehibe indrindra ny fanehoam-pitiavana politika, tena fanehoam-pitiavana ny fanaovana politika, zany hoe fivelomana ny finoana, fivelomana ny mahajanak'Andriamanitra ny fanaovana politika. Mampirisika sy mankahery ny firotsahana eo amin'ny setran'ny politika tokoa ny eglizy. Averina toizasika ny afatry ny konsily tokony hiofana ireo afaka na mety ho afaka hanao ny raharaha politika zay sarotra no sady mendrikaza indrindra ary zay manana talenta de mba handray izany amin'izao topo. Arak'izay afatry ny konsily izay sy mandeha ho azy nefa ny mpanaovana politika sy vitany mahay miresaka fosiny sy ny manay kombakambava ny fanaovana politika fa arak'izay voalaza izay noho izy fikatsahana ny soiombonana mila ny fahafoizatena, mila fahaizana manokana sy fahaizana hoentina amitahana olona nefa fahaizana hitadiavana ny soiombonana. Ka izay no mahatonga ny eglizy milaza hoe ho an'ireo manana talenta manokana, izany hoe talenta anasoavana ny hafa araky ny hitasika ao amin'ny evanjely. Ho indrindra ny afatry ny papa Jean Paul faharoa ho an'ny laika mikasika ny firotsahana eo amin'ny sehatra politika ao amin'ny famporosiana apostolika nosoratany taoriana ny sinoda nandaliana manokana ny andraikitra sy ny anjara toerany laika eo amin'ny numero 220 sy afaka andositra sy andray anjara amin'ny politika ny kristianina laika, izany hoe ny firotsahana maro isan-karazany eo amin'ny lafiny ekonomika, eo amin'ny lafiny fiarahamonina, eo amin'ny lafiny fandaminana ny lalàna sy ny fitantanana, eo amin'ny lafiny kolosaina zay mitondra amin'ny fampivoarana avy ao anaty sy araky ny fitandrovana ny fiombonana. Ireo ray aman-dreny vorona nandritra ny sinoda de namaritra imbesaka fa ny tsirairay ary ny rehetra no manana zo sy adidy andray anjara amin'ny politika. Izany fandraisana anjara izany anefa de mety anana endrika maro samihafa nefa mifameno sy mifanimotra na eo amin'ny fomba fanatanterahana azy na amin'ny lafiny andraikitra. Marina fa besaka ny tsiny atao an'ireo mpitondra na amin'ireo olona antoko zay voalaza fa matimaty kambo fosiny na manompo seza fosiny na koa feno fitiavatena sy milomano ao anatin'ny fahalovana. Ao koa ireo milaza fa hoe mandoza ny politika. Zany rehetra zany anefa dia sy mampitombona velively ny fandosorana ny raharaha politika ho an'ny kristianina. Mazava izay afatra ny papa Masinday Joany Paul faharoa izay ho antsika kristianina fa indrindra ny laika tsy mahazo mipetrapetraka fosiny fa mampiasa ny talentany anasoany bosiny maro ary mirotsaka mba hanavao an'izay endriky ny politika izay. Ka ny fanontaniana mipetraka tokoa ary de maninona ary ny eglizy mametraka n'izay fampianarana mikasika ny politika izay. Io zany no alalintsika amin'izao sehatra sy azo ielana zany ny politika. Marina sy afaka amelabelatra an'izay eto sika amin'izao fandaharana izao fa hitany saiko aloha ireo lohevitra sy mainsy ho alalintsika mikasika an'izay amin'ny manaraka. Maninona ny inona ny fampianaran'ny eglizy mikasika ny politika. Voalohany zany vocation ho an'ny kristianina laika ny fanaovana politika araky ny hevitry ny napetraky ny eglizy teo de ny hoe fanehoam-pitiavana lehibe indrindra ny fanaovana politika satria fikasahana ny soiombonana, zany hoe manambara fa mpanompo ary Kristy tonga mba ho mpanompo fa sy ho tompoina. Ka izay ny fanaovana politika fanompoana. Ka izay indrindra no voalohany ary ny faharoa izay sy mainsy ho velabelarantsika ihany koa amin'ny manaraka dia fizakana an'izao tontolo izao, zany hoe
araky ny afatry ny n'Andriamanitra tamin'ny bokyny Genèse ny fanaovana politika, zany hoe fikolokoloana anasoa ny tontolo iainana, anasoa ny tontolo mpiainana, ka izay no natao hoe politika. Ka noho izany dia sy maintsy manao politika ihany koa isika vita batemy. Izay aloha zany no atolotra sika amin'izao fandaharana faharoa mikasika an'izay anjara toeran'ny laika sy ny politika izay, fa ho alalintsika ireo amin'ny manaraka. Ka dia mangataka mandrakariva ny sodran'Andriamanitra isika, ary ivavaka mandrakariva ho an'ity tanindraza sika ty, fandrindra amin'izao fetresika ny propagandy, ny firososika amin'ny fifidianana izao, ka anjaka tokoa ny fifankatiavana sy ny fandriam-pahalemana, ary kasaka mandrakariva ny sombonana isika, ary tandrina an'ireo zay mpanao kobakambava kosa, fa ijery amin'ny alalan'ny zavatra ambarany na ho tanteraka na sy ho tanteraka zany, ary mampirisika sika ary iroso amin'ny fanatanterana ny adidisika, zo sika ny mifidy ka adidisika ihany koa ny fanatanterana an'izay. Ka dia mametraka ny veloma mandra-piona amintsika, manao rasa volagna amintsika ziaby samy tsara veloma. Izay koa no masaka azina roso antsika mianakavy amin'izao takariva izao, ka manolotro fisaoragna sy fankatalemagna ho antsika jiaby naharitry ny tandregny hatramin'ny farany. Mankasitraka anao koa Monseigneur Remalala nagneky ny vahiny sy nitondra fampianaragna maventy teto amin'ny plateau Radio Fagniry tamin'izao aligna izao. Merci Monseigneur. Ny fandaharagna no mifaragna eto, fa ny fagnarahanao an'ity onjam-piamaminao ty dia mbola mitohatra anatrany, fa ny tena kosa mametraka velomasaminy tsara amintsika mianakavy amin'ny magnaraka indray ny fotoagnantsika. Ke ho anao managna fagnontaniagna na fagnamariagna agny, aza misalasala mandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS amin'ity numéro ty 032 72 970 68 032 72 970 68, na magnandefa zegny amin'ny alalan'ny SMS ao amin'ny page Facebook ny Radio Fagniry, ekara Radio Fagniry. Misaotra antsika jiaby ary miraro soa ho antsika rehetra. Izaha katolika vita batemy, karaha akory ny anjara toerako eo amin'ny fireneko amin'izany resaka politika izany. Ha? Ino raha novolagniny Monseigneur teo igny? Ino koa maidiran'ny kristianina amin'ny resaka politika? Magaganao izy ke zegny, atsika kristiany koa mba tompona ndraiky sy managna didy amin'ny raha politika. Za koa ny tegna marigna efa empaka ndraiky politika ty. Alo idagnontaniantsika tsara izy ray aman-drentsika nivolagna izy teo fa tsao mba tsy mety hevitrinao zegny. Ny kristianina laika sy ny politika, ny kristianina laika sy ny politika. Fandaharagna raha nao eto amin'ny Radio Fagniry miaraka amin'ny son excellence Monseigneur Marc Benjamin Ramarson isaky ny talata sy zoma amin'ny 7 sy fahefany aligny na 20h15. Tompona ndraikitry sy mpanatontosa frère Yashe Florio. Yeuzai vanai masina andrai yeri paswabanau yanau anume haina wanai karafa fuzana Yeuzai faharetana Yeuzai faasaiana Yeuzai Diosazinai Hamesmes Sianarajanau Utuki Aikinanau Izai Karahai vavaka Yeuzai Angali kundona Yeuzai Ikatuka Yeuzai
iraka eo ekilizy iraka mitambatra desesy maminay izany tokony ho ekilizy olombelona izany ekilizy tragnon'andriamanitra tsy atsika nefa vany fahasoavan'andriamanitra